haitsika rehetra moa ny tantara fa tsy verenantsika intsony momba ny pasika hoe rehefa avy nijaly Jesosy niaritra ny azo fijaliana rehefa maty dia nalevina tao am-pasana ohatran'ny maty rehetra. Tsy tena nisy hoe nampiavaka ny fahafatesany tamin'ny fahafatesan'ireo jolà samy nalevina daholo ihany rehefa maty teo. Fa ny zavatra nahatsikaiky rehefa tonga ny andro alahady ny pasika takan'izao rehefa nakany mifasana ny vehivavy izay mpianatra Jesosy anisan'ny mpitaritolona ny Maria Magdalena dia gaga hoe foana mifasana. Tsisy olona ntsony tao no heveriny zareo hoe nisy nangalatra ny fatan'i Jesosy. Maria ary moa nanontany mihitsy niseho tamin'ny Jesosy tsy fantan'ny Jesosy dia nanontany izy hoe sao dia ianao nakazy, raha ianao nakazy dia atoroy azy anakanao azy dia anao kibata azo any. Avy eo Petera niazakazaka nakany mifasana tsy nahita ninina koa. Tsisy tsony tao, ny lamba paty tao fa ny faty tsika dia misy azy. Nakaiza ara Jesosy ohatra. Nanomboka ny savolovolo izy ireo. Dia ireo vehivavy nanomboka nahita ny famarinana dia niteny tamin'ny namany hoe velona ane Jesosy, niseho taminay ane izy, niresaka taminay mihitsy izy. Tamin'izany koa moa ny fijoroana vavolombelon'ny vehivavy natao akilabao. Tsy tena ninona loatra, tsy nanan-danja dia tsisy ny lazain'ny olona fa harirarira foana. Na i Petera apôstôly koa rehefa nisehon'i Jesosy niresaka tamin'ny mpianany dia mbola tsy nino ireo. Nisy olona mirahava any Emaosy niona tamin'i Jesosy niresaka tamina mbola nisalasala ireo hoe tena marina ve zany. Nareo reto sao dia mba manao blague premier avril. Sao dia mba premier avril ary zany zavatra teneninareo zany. Hitanay izao mihitsy ekeny nafatesany teo ambonin'ny hazo e. Hitanay mihitsy izy maty nalevina. Rantsony ary rehefa saika nitapahana fa hoe maty aloha izy dia tsy nitapahana. Sao dia mba blague ary zany. Hitako mihitsy hoy ko Maria tena marina zany reto a. Tena niresaka mihitsy dia ozy mantsy hoe mbola tsy nakany miraitsika sy ny rainony izy. Mbola tsy niakatra ho any an-danitra hono izy fa andaontsika ho any Galili fa any nahitantsika azy. Tsy nino rehefa tafavory amin'iny alahady arivariva iny zareo. Mierina ny andro zany alahady ariva. Vory daholo ny mpianatra. Tomasy aminy tsy tao io Jesosy fariseho teo afovoany. Rehefa nahita azy izy ireo mbola tsy nino ihany. Matoto angamba. Hay ve tena misy le matoto? Fa nanantony Jesosy hoe tsapao ny tanako, tsapao ny tongotro, tsapao ny lambovoko dia jereo. Mbola nianahana ny sasany fa tsy nino. Dia hoe tompo hoe meo sakafo ary hoaniko mihitsy mba hitanareo mihitsy hoe io fa mihinan-kanina izy. Nihinana Jesosy teo imasony, misotro teo imasony nino ireo falany mpianatra hoe velona Jesosy. Ary androany tiako ny milaza aminao, tiako ny miteny aminao, tsy ao am-pasana intsony Jesosy, tsy miantony eo amin'ny hazo fijaliana intsony koa izy, fa velona izy. Halleluja! Velona Jesosy. Ary ao Korintiana voalohany iny jereo toko 5:20 hoe jereo ny anazavany Paoly azy. Korintiana voalohany toko 5:20 dia ny andininy 20 ny andininy 7 Korintiana voalohany toko 5:20 andininy 7 hoe fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Kristy maty noho ny fahotanitsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsiombo 500 izy. Ny ankamaroany reny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoby izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary faran'izy rehetra izao izay toy ny tsy tonga volana aza no mba nisehony koa. Amen. Paoly tena manamafy mihitsy hoe tsy harirarira ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, tsy tantara noforonina ny fitsanganany tamin'ny maty, fa be dia be ny olona nahita azy, tsy ny mpianany vitsivitsy ihany fa niseho tamin'ny olona 500 lahy
tsy olona nanofo daholo izy dimanjato lahy ka hoe nahita Jesosy tampoka teo fa velona Jesosy. Amen. Mbola niseho tamin'ny rahalahiny atao hoe Jakoba izy a, verina niseho tamin'ny apôstôly ary nefa rany aza teny analany Damaskosy a. Paoly ihany koa dia mba nisehon'ny tompo. Riavana izay manatrika eto manompo Andriamanitra velona, manompo Jesosy velona tsika. Dia androany tiako mba jerena miaraka aminareo hoe inona moa no mahazava-dehibe an'izay fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay. Inona no tena tokony ho vokatra izay fitsanganany tamin'ny maty izay ho anao, ho ahy. Inona no tokony ho fiantraikany izay fitsanganany tamin'ny maty izay ho atsika kristianina tsirairay avy. Ao amin'ny Korintiana voalohany ilay teo ihany fa hidiny eo ambanimbanytsika teo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo. Dia izao no lazain'ny Paoly eo ambany eo. Hitanareo ve? Andininy faharoapolo. Nefa tsy izany ihany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatry izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganana maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy araka ny filaharany avy, Kristy no santatra rehefa afaka izany, dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviana. Ny mazava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty voalohany dia izao, antoka io fa hitsangana amin'ny maty koa isika. Antoka io fa ho vonjena ho afaka amin'ny fahafatesana ny tenatsika. Zay ny mazava-dehibe azy. Jesosy no santatra izay efa nodimandry. Jesosy no nialo lalana. Izy no mpisava lalana. Hitanareo rehefa misy fotoana misy lalana tsy hita, hoe fa aiza ary ny lalana dia reraka ny vehivavy, dia eto aloha nareo mipetraka maniraka lehilahy anankiray savasava lalana azy hoe ay makary zay vao miantso ny ekipa andao fa hitako ny lalana e. Dia ohatrohatran'izay Jesosy, izy no mpisava lalana, izy no santatra, satria izy natsangana tamin'ny maty dia azo antoka zany hoe atsangana amin'ny maty kotsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty mantsy dia midika hoe nakasitrahan'Andriamanitra ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Midika hoe neken'Andriamanitra ny sorona izay nataon'i Jesosy. Midika hoe tena ozy Andriamanitra hoe afa-po ny famarinako, afaka avela heloka ny olona rehetra, vita tokoa ny zavatra rehetra, ary natsangan'Andriamanitra tao am-pasana mihitsy izy ho setrin'izany hoe tena nekena ny famonjena, atsangana Jesosy ary miaraka amin'izay zay ihany Jesosy rehetrarehetra, za ianao, tsika tsiraray avy reto dia manana antoko tsika hoe hitsangana amin'ny maty. Halleluja! Toky lehibe garanti nomen'i Jesosy atsika io hoe satria izy nitsangana dia afaka mino sy mananteny ianao fa hitsangana kotsika. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena hoe ntanindreo. Ho avy ny fotoana ho resinao ny fahafatesana satria efa nandresy an'izany Jesosy. Hoy Jesosy hoe zay rehetra mino ahy na maty aza dia mbola velona indray izy. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrak'izay. Miresaky Jesosy hoe ho avy ny fotoana ho resin'ny fahavalo. Na manahoana ny herin'ny fahafatesana. Be dia be ny olona amin'izao fotoan'izao tena matahotra mihitsy ny tena atahoran'ny olona mafy dia ny fotoana ny fahafatesana. Fa satria velona Jesosy dia manana antoka tsika hoe andresany fahafatesana. Hitanareo rehefa mifindra trano ianao, ao an-tsaiko ry rahalahy milina vao mifindra voaingana, tsy manaiky mihitsy ny tompo-trano raha tsy manome antoka ianao hoe ho karakarainao tsara ny trano rehefa miala ianao. Dia takiny caution, tsy manaiky angery tompo-trano e. Iny caution iny no antoka hoe rehefa miala zahay dia amboarinay tsara ty trano ty, na rehefa tsy amboarinay dia efa iny ny anamboaranao azy. Amin'izay zany le tompo-trano tsy mieritreritra hoe andray ty varavarako no sombay, ty varavarankeliko no sombay, andray ny loto tato, andray ny loko, andray ty, fa efa misy antoka eo, efa manana toky izy hoe na miala ary reo dia hiverina amin'ny laoniny foana ny trano satria efa misy caution.
tsy miverina iny raindray ary ny tsy miverina mihitsy na vitanao koa ny letrano zay manahirana dia ohatran'izany fitsanganana fitamaty nomen'Andriamanitra garantie na caution tsika hoe efa mitsangana izy tsy maintsy hitsangana koa tsy maintsy ho velona koa ianao ho avy ny fotoana tsy maintsy hiseho eny amin'ny ramanlanitra izy ary amin'izay fotoana izay dia mitsangana miaraka azo antoka izany ry afaka zay tsy finoana fotsiny izany fa zavatra tena azo antoka satria mariny ny fitsanganany tamin'ny maty amen nisy fotoana izay Seralasotron tany Madagasikara farany teo tamin'ny volana février dia nisy rangahy zay monsieur Tata zay no anaran'io président ny fototany bedingadingana io dia io président ny fototany io zany nikasian'Andriamanitra ny fony dia hoe anome tany 2000 hectares na 500 mètres carrés ho an'ny fiangonana izy dia tonga dia manteny izy zany tonga dia matsangana eo dia etsiny e tany dia manoronoro eo izy dia ozy Seralasotron tsy mety ty raharapitso izy ka mivadika eo inona ny antoka hoe tena omeny atsika io dia andao ranga hitondra taratasy dia andao atao manao taratasy izy dia manao soli dia izy moa président ny fokotany dia viseny eo ihany le izy hoentina ny commune mba manana taratasy tsika hoe efa antoka fa mahazo tany zay dia ntalasa nakany n'le rangany tany zotranakany zay dia miresadresaka dia fa nanaiky izy eny ary falao atao le taratasy rehefa natao ny taratasy za moa mahay kely amin'le resaka le tanareo le hoe rehefa avadika le titre dia lafo be raha vao donation fa vente no mety dia hoe anao atao vente ny ato anatiny anao soni amin'izay ary nga président tsy mety nanao soni izy andre fanga vente ozy izy fa tsy donation ka donation le izy ho fa raha vao ataotsika vente tena tsy mety fa ando vola be zay amin'ny droit d'enregistrement an'ity tany ity fa alao atao vente le izy rehefa nomenao fotsiny dia tsy asitsika prix atao anatiny fa hoe namidy tamin'reto tamin'ny fiangonana ohatran'izao teo aloha izy niodiny zay tsy haiko zay nahatonga Seralasotron tena Seralasotron namoaka 100 000 ty vidiny tiany vidiny tsy haiko koa zay raha azo an'le rangahy fa ohatrany nanaiky an'izy eny ary rehefa zay tianareo dia fa zay fa tsy vanao ary dia atao dia nanao soni mandrapavita le tampon le soni eo koa izy le tampon koa mbola ifampitadiavana koa korotana koa mitrany ary anaty vilia ary le tampon mitadiavana dia tsika sady trano brobokotalo ny fandrino ny fahavana any ambanivohitra dia ao ambadiky ny vilia ao say rahita fa mifampitadiavana ny tampon izy koa raha mitsipozipozy zany manora za efa tsy antoko hoe ho vita ve le soni sa tsy ho vita vitany azy mbola 3 exemplaire ray koa ty zavatra dia manao soni rehefa vita le izy niarak'izay zavatra ndao tonga dia hiala am'izay tsika tao am'izay tsika dia ampivavaka fa vita zay ao le taratasy nanana caution ianao nanana garantie ianao hoe na afaka folo taona ary dia efa vita amin'ny fiangonana ty tany ty azonareo ve izy dia ohatran'izany mihitsy hoe na inona zavatra mitranga nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia manana garantie ianao hoe zany koa ny santatry izay efa nodomandry zany fanantenana mahafinaritra zany hitsangana ianao raha mbola velona ianao ka tonga Jesosy tsy ho faty ianao tsy akory fa ho vany ianao ho takan'ilay tenany Jesosy be voninahitra lay tena tsy mety lotsony tsy mety maty tsony andovany fiainana mandrakizay raha tahiboka maty ianao mandrapatonga an'izany hitsangana ianao ao anatin'ny ndray mpimaso mena vatana vaovao dia hiaraka mitombo mandrakizay any amin'ny fiainana izy riavana zay manatrika zava-dehibe ny fitsanganany maty fa antoka ho atsika izany amen zay tekoka voalohany antoka ho amin'ny fitsanganantsika amin'ny maty ny fitsanganany tamin'ny maty amen ny teboka anankiray faharoa ndao maky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Romanina 9 ao dia jerena ny andininy ny faefatra amby telopolo Romanina 9 ny andininy efatra amby telopolo
zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ao ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Hebreo 7:5-5 no anoizatsika azy vetivety aloha. Zao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 7:5-5. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Fampisorona be tahaka izao no mendrika ao antsika, dia izay masina, tsy misy tsino, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avy noho ny lanitra, izay tsy mila lanitra fanaty isan'andro tahaka ny atao amin'ireny mpisorona be ireny, voalohany noho ny otan'ny tenany dia vao noho ny otan'ny olona, fa izany dia nataony ray mandeha raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manindry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be, fa ny tenin'ny fianianana kosa izay totoriana ny lalàna dia manindry ny zanaka izay notanterahana ho mandrakizay. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia midika hoe manana mpisorona be tsika ao anatin'Andriamanitra, manana mpisorona vavy tsika. Ny zanak'Israely taloha rehefa hoe misy zavatra angatahany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, angatahany fiainana ao amin'Andriamanitra, dia mila manantona ny mpisorona izy. Dia io mpisorona io ilay mandeha isan-taona ny mpisorona be no mitondra ny fanatitra atao dia mangataka fifonana ny amin'Andriamanitra, mpanelanelana ny zanak'Israely amin'Andriamanitra ny mpisorona be. Tsy afaka manantona an'Andriamanitra malalaka ny olona, fa tsy maintsy mandala ao amin'ny mpisorona, tsy maintsy mandala ao amin'ny mpisorona be mba andeha hitady fanavotana, hitady famonjena amin'ny andro mahory. Fa Jesosy kosa efa natsangana tamin'ny maty, nidikan'izany ry havana dia zao, izy no mpisorona be atsika mandrakizay, izy ilay mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra, ary any angeny misy azy eo ankavanan'Andriamanitra, tsy eo ankavian'Andriamanitra, fa le toerana be voninahitra, toeran'ny malala, toeran'ny tino, toeran'ny sakaiza akaikin'Andriamanitra, toeran'ny zanak'Andriamanitra, eo ankavanan'Andriamanitra izy misorona ho atsika, mifona ho atsika. Jesosy enge mifona ho atsika isan'andro ao anatrehany ray. Zay no voasoratra hoe afaka mamonjy izay rehetra manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, mahavonjy izay rehetra manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, mifona ho atsika izy. Ozy zao tao hoe raha misy manotana dia manana solovavy izy, dia Jesosy Kristy zany. Ny anananao antoka hoe mandray famelan-keloka ianao, ny anananao antoka hoe mamela ny fahotanao Andriamanitra, mamela ny fahadisoanao Andriamanitra, dia satria efa natsangana tamin'ny maty Jesosy, izy no mpisorona be. Raha tsy natsangana tamin'ny maty izy, tsy nanana mpisorona be tsika. Miady ho atsika teo anatrehan'Andriamanitra, ny solo vavantsika teo anatrehan'Andriamanitra, fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, izy no mifona atsika. Rehefa mivavaka amin'ny anarantsika, izy no mitondra atsika. Amin'ny fotoana anantona atsika an'Andriamanitra, dia miara-manantona an'Andriamanitra miaraka amintsika izy. Dia manantona an'Andriamanitra miaraka aminao izy, mitondra ny falemenao izy, mitondra anao izy, mifona ho anao izy. Ary noho ny mivavaka ataon'i Jesosy ny mahatonga anao mijoro ohatran'izao, noho ny mivavaka ataon'i Jesosy ny mahatonga anao miorona ohatran'izao, noho ny fisoronana ataony no mahatonga anao afaka mifalemena, amasiny ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Jesosy no misorona ho anao anatrehan'ny Tompo. Halleluja! Ary Jesosy no misolo vavantsika, tsisy afaka miampanga io mofita an'Andriamanitra. Satana taloha izy fotoana niampanga, ohatra hoe ry Joba dia nanantona an'Andriamanitra Satana dia niampanga ny Joba. Joba nge tsy tena tianao hoe, Joba nge olona zavatra fitahina fotsiny ny anompony eo an'Andriamanitra e. Joba nge olona zavatra raha tsy tahinao io dia miala aminao, dia zao io, dia zao. Fa amin'izao androtsika zao tsy afaka manao mininona tsony mihitsy Satana. Atria vao miteny izy dia mitsangana ny mpisolo vavantsika manao hoe tsy izany no izy, fa izao no izy. Efa nentiko ny fahotana, efa nentiko ny fahadisoana, zany tompony, zany Andriamanina. Halleluja! Manana mpisorona be tsika,
izay namaky ny lanitra dia Jesosy Kristy. Ny mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra tsy olombelona. Misy olona diso hevitra mangataka fanelanelana na any amin'ny olombelona. Fa voasoratra anie teo hoe na alepisorona be tamin'ny andro zanak'Israely ary dia tsy maintsy nanatitra fanatitra noho ny ota ny tenany ihany. Mbola nanana falemena ihany, mbola nanana tsy fatanterahana ihany, mbola nisy zavatra tsy natanteraka azy. Izy koa tsy maintsy nifona noho ny ratsy nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tena tanteraka ny fisoronana nataony. Vonjy maika fotsiny ihany, tsy olona. Ary raha olona tsy afaka anelanelana aminao n'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra tenany mihitsy no mpisolo vavantsika. Jesosy no mpisolo vavantsika, tsy olombelona fa Jesosy. Ary ny ampaherezan'ny Baiboly atsika dia anatona n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ny ampianaran'ny soratra masina dia ny anatona atsika amin'ny Jesosy, tsy ny antsointsika olona. Misy olona diso dia olona no ivavara, very ny biby, mipoly, rombefolo, tsisy dikan'izany. Fa Jesosy no mpisorona very avalazana. Ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia midika hoe azonao antoka fa manana mpisolo vava mafy. Hitanareo amin'izao misy hoe karazana avoka ihany na tena mahay be, maître ihany iny tena mahay be, fa mihoatra noho ny mahay be Jesosy. Hainy tsara mihitsy ny miabo anao, hainy tsara mihitsy ny mitondra anao, hainy tsara mihitsy ny mifona ao anao. Azontsika antoka ny famonjena satria misorona ao atsika. Halleluja! Atao hitehaka ho an'i Jesosy aloha tsy mitondra atsika fotsiny amin'ny vavaka izy, tsy mifona fotsiny ho atsika. Amin'ny fotoana ianao mangataka fifonana amin' Jesosy, amin'ny fotoana ianao mifona amin'ny ray dia mifona ho anao koa Jesosy ary dia mamela helokanao ny ray. Mampatsiaro ny ray Jesosy hoe efa nalasako ny rako mba hamonjeko azy, mamela helokanao Andriamanitra. Ary zany ary no mahatonga hoe tokony tena hitandrina tsara mihitsy ianao satria sarobidy ery famonjena miain'i Jesosy no tandremy tsara ny fiainanao. Fa tsy izay ihany anefa, fa Jesosy koa dia mombarany tenin'Andriamanitra hoe olombelona takatsika ihany. Na dia Andriamanitra ary izy dia natao olona, nanana tare olona izy ozy ny soratra masina. Amen. Nanahaka ny endritsika olombelona ny maha izy atsika, ny nofotsika, ny tenatsika, na dia Andriamanitra ary izy. Etao anatin'izay Jesosy hainy tsara mihitsy zany vizaka izany, hainy tsara mihitsy zany sasatra izany, hainy tsara zany miasa mafy izany, satria mbola vao tanora Jesosy dia ny zavatra tena nataony tamin'izy tanora. Ny tanora zao dia antsika mandehandeha dia mitsangatsangana dia makany amin'ny plazy dia makary fa Jesosy tsy nanam-potoana nanaovana an'izany satria tsy maintsy miasa mafy izy, tsy maintsy nandrafitra izy. Ny ray aman-dreny ny mpandrafitra, olona sahirakira no maresy Josefa. Ary araka ny fandanian'ny mpandinika Baiboly dia hoe mety efa maty Josefa tamin'ny fahatanoran'i Jesosy satria tsy voasoratra intsony ny momba azy. Dia raha izay no izy dia niasa mafy izy, tsy maintsy namelona ny Maria, tsy maintsy namelona ny reta-po aminy Jesosy. Hainy tsara zany atao hoe tsy heboko izany ravana izay tanatrika eto. Hainy tsara zany atao hoe sasatra izany, reraka izany. Afaka mitoky any aminy ianao makafampahereza mpisorona be. Hainy Jesosy tsara koa zany hoe maratra ho anaty izany. Ibe dehibe ange Jesosy no nivadian'ny olona. Fony izy tonga dia ambony tany dia faly daholo ny vahoaka nanaraka azy tao anatin'ny herintaona. Faly. Zany tena mahafinaritra mba tian'ny olona kosa. Fa tapitra ny herintaona reo vahoaka reo ihany nanenjika azy. Nanenjika azy tamin'ny toerana nalehany rehetra. Reo ihany ny antsoantso tamin'ny fotoana nomboana azy, omboy amin'ny azo fijaliana, omboy amin'ny azo fijaliana, omboy. Vatsika tamin'ny daholo. Na ny mpianany tena malalany ary tena akaiky azy, vadika taminy. Nandao azy daholo ny mpianany, lasa irery izy. Eny fa na dia Andriamanitra tamin'izy tao nomboana tamin'ny azo fijaliana, dia nanao fananina nandao azy mihitsy Andriamanitra.
ho valany fahotantsika zanak'olombelona. Ain' Jesosy tsara zany hoe irery zany. Mety mipetrajery ianao, mety ianao rery sisy. Ain' Jesosy tsara io toerana misy anao io satria efa niainana io teo amin'ny hazo fijaliana. Efa irery izy nilaozan'ny olona, nilaozan'Andriamanitra. Na tonga azy miteny Andriamanitra ao na ahoana dia mahafoy ahy ianao. Ain' Jesosy tsara zany hoe ivadian'ny olona amin'ny fitokisany zany, efa nivadian'ny olona be dehibe Jesosy. Manatona n'ilay mpisorona be afaka mamonjy ianao. Aoka sika anatona ny sezafiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, azontsika famondram-po sy fahasoavana ary famonjena amin'ny andro manory. Amen. Masoto manatona an' Jesosy. Hainy tompo tsara zany ranomaso ao anatin'ny fahoriana sy alahelo zany. Imbetsaka izy rehefa nalahelo mafy. Nisy fotoana maty ny olona tena tiany, Lazarosy no anarany. Nitomany izy ary tsy vita hoe latsa-dranomasy fotsiny, fa rehefa jerena ny teny Grika le hoe Jesosy nitomany dia nifokofoko mafy mihitsy. Tena nidradradrada na ny bokin'ny Hebreo nampianatra hoe fitarainany andro aman'alina tamin'ny ranomaso be mba hamonjena azy amin'ny herin'ny fahafatesana. Ry havana izay manatrika eto, nandalovan'i Jesosy daholo izay andalovantsika rehetra satria tonga olombelona izy. Dia afaka manampy anao tsara izy satria koa izy Andriamanitra. Raha olombelona mandalo izay nandalovanao fotsiny dia mijoro vavolombelona fotsiny ny ataony. Ie, za koa tamin'izany hitanareo tsy haiko misy fotoana rehefa mitaraina anao, za tena marary be mihitsy ny vavoniko, tena dia mitaraina. Dia ozy rehefa narary vavony, za koa nge tamin'ny dimy taona narary mafy mihitsy ny vavoniko dia zao, tsy afaka manao ninina ho anao izy. Mijoro vavolombelona fotsiny izy. Ozy ianao hoe mahafinaritra zany. Engany mba tahaka izany koa ny any. Fa Jesosy tsy zany. Amin'ny maha-olombelona azy dia afaka mijoro vavolombelona aminao izy efa nandalova koa. Fa Andriamanitra azy dia afaka manampy anao izy. Iara mizany zavatra. Afaka manampy anao izy hanesorana an'izany. Afaka mizaka ny fahalemenao. Tena micomprendre anao mihitsy Jesosy satria tonga olombelona izy. Za mety tsy micomprendre anareo. Misy fotoana mety tsy mifanandrifa ny hevitritsika sy ny fisainantsika. Ianao mety miandro hoe zao ny ataoko zavatra hafa nefa ny ataoko tsy micomprendre anao fa Jesosy tsy mba izany. Sorona be tanteraka izy micomprendre anao amin'ny fiainanao. Eny na dia ny fanavonao ary dia mbola micomprendre anao ihany Jesosy. Mbola mamela heloka anao ihany izy. Mbola manana anao. Izy no sorona be araka ny fanao Melkizedeka voninahitra ny eo amin'ny anarana. Zava-dehibe ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty satria antoko izay hoe manana mpisorona be isika. Raha maky ao amin'ny Jaona 7 dia hovakiana ny andininy 7:7 sy 7:7. Mbola ao ve nareo aloha e? Ao fofotaka amin'izao ny tananao raha ao ianao dia ite-tanana aloha tsy nofakasitrahana ny tompo fanjanateana. Jaona 7 ny andininy 8:7 sy 7:7. Jesosy ihany no miteny dia zao ny lazana. Izay mino aho dia ision'ny rano velona hibohibohika avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina ary ny fanahy izay voaraisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy na ny fanahy masina tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Asan'ny apôstôly 2:2 sy 3:3. Asan'ny apôstôly 2:2 sy 3:3. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay rehetra, ary rehefa nasandratra ny tananakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Halleluja. Zava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria antoka io hoe afaka mandray ny fanahy masina isika. Nampanantena Jesosy ny mpianany eo amin'ny filazantsarany Jaona teo hoe izay rehetra mino azy, tsy ny vitsivitsy ihany fa izay rehetra mino azy. Tsika menakava ny kristianina rehetra maneran-tany
dia isy ion'ny rano velona iboiboika ao akibony. Hoy mpianatra hoe inona koza nonony rano velona zany ary dia ozy jaona manazava hoe ny fanahy masina izay efa ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy mbola tsy nomena satria Jesosy tsy niditra tamin'ny voninahitra. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy nomena mihitsy ny fanahy masina. Zay no mahatonga hoe nitenemin'ny fotsiny ny mpianatra hoe ho avy ny mpananatra, mbola tsy tonga izy fa ho avy izy. Fa ny fepetra nanomezan'Andriamanitra ray ny fanahy masina dia hoe rehefa vitanao ny famonjena atsangana amin'ny maty ianao dia omenanao ny fanahy masina ho zarainao amin'ny mino rehetra. Alleloia. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia midika ry havana hoe afaka mandray ny fanahy masina ianao. Afaka mandray ny fanahy masina tsika. Raha tsy natsangana tamin'ny maty Jesosy tsy afaka nandray ny fanahy masina isika, fa efa natsangana izy dia afaka mandray ny fanahy masina. Rehefa gaga ny olona tamin'ny andro Pentekosta tao amin'ny asan'ny apôstôly fa ino ty tabataba ty rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia ozy Petera hoe Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty no nandatsaka amin'izao fanahy masina efa nokasain'ny ray zao hitanareo zao renareo zao ary tenenina ianareo koa rehefa mino azy dia andray ny fanahy masina koa. Velona Jesosy midikan'izany dia zao afaka mandray ny fanahy masina. Misy amintsika ve manatrika eto mbola tsy nandray ny fanahy masina, mbola tsy vita batisa ny fanahy masina ianao, mbola tsy nandray ny hery avy any an-danitra. Tiako ny milaza aminao, velona Jesosy efa mitsangana tamin'ny maty izy, afaka mandray ny fanahy masina. Ary tia ny andray ny fanahy masina mihitsy azy. Tia ny feno io ny valosoa noraisiny tany amin'Andriamanitra, io no fanomezana noraisiny tany amin'Andriamanitra mba homeny atsika rehetra. Misy vehivavy anankiray antsoina hoe Mère Teresa. Mino angamba fa mety misy amintsika mahalala azy, mahalala an'ilay vehivavy Mère Teresa indianina izy io, misy vitsivitsy mahalala. Dia io ramatoa io mpanao asa soa igagana, zay ny tena nampalaza azy. Mitsabo ny marary, manome ho amin'ny tsy manana, reo le olona paorina dia karakarainy tsara. Tena nalaza be mihitsy izy, tsy tany Inde ihany fa eran'ny firenena rehetrarehetra. Hitanareo hoe Mopera Pedro, fa mbola 10 fois plus no Mopera Pedro angamba. Dia saintsaina amin'izany zava-bitan'ny ramatoa. Nanao zavatra be dia be mihitsy izy. Dia rehefa tamin'ny fotoanan'ny fahafatesany dia nanapa-kevitra ny firenena misy azy hoe hanome valim-pitio azy. Dia nanao hommage national tany Inde. Tsisy mahazo manao ninona fa tsiarovana ny ramatoa tsara sitrapotia, namena distinction na le mari-pakasitrahana faratapony indrindra mihitsy izy. Nanatrika ny fandevenana azy daholo ny olona rehetra, amiko efa tara kely ihany fa nisy dikany ihany le izy tamin'ny taona 97. Misy olona be dia be ohatry izany hoe rehefa nanao zavatra tsara dia nomena valim-pity, nomena fanomezana. Dia Jesosy mihoatra lavitra noho izany ry havana izay manatrika eto. Rehefa vita ny famonjena, rehefa avy mitondra ny helokontsika izy, maty izy, nalevina izy, dia nitsangana tamin'ny maty izy ary noraisan'ny lanitra tamin'ny fotoana anankiray dia nitsangana daholo ny anjely rehetra tao an-danitra tao, niara-niteka daholo, niara-nakasitraka, niara-niorakonaka daholo, nanome voninahitra amin'ny Jesosy ary niara-niankohaka daholo, nilohalika rehetra tao an-danitra tao, niara-nanandratra amin'ny Jesosy daholo hoe vita ny famonjena, nakasitraka ary Andriamanitra raiko nitsangana nanome azy ny fanahy masina hoe omeo izay rehetra tiana omena azy fa ianao nahavita ny famonjena ny olombelona. Noraisina ny fanahy masina ary omeno amin'ny mino rehetra. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia midika hoe afaka ho fenona ny fanahy masina. Ry havana izay manatrika eto, matetika tsika variana amin'ny fiainana, variana isika dia tsy tena mitady ny hofeno ny fanahy masina, fa ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty tokony tsy adinonao mihitsy hoe manome antoka ahafahako mandray ny fanahy masina. Raha tsy teo Jesosy tsy afaka nandray ianao.
tadiavo mba ho feno ny fanahy masina isan'andro. Aza mandeha irery amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao, aza mandeha amin'ny fahaizanao fotsiny. Misy kristianina te handeha amin'ny lohany fotsiny. Zany hoe dia mijoratra amin'ny farany. Zany hoe pastera tsy miady zany mihitsy a. Marina nge zany, mahafinaritra zany. Fa tsy amikerina ampatanjana fa amin'ny fanahin'Andriamanitra reriany. Ao aloloha ao raha vao tsy mitandrina firifiry ny olona efa entiko nanao an'izany. Za tsy miala any Jesosy ahy rakoto aho rabe ahy tonga nefa rehefa tsy hitantsony izy hoe nakaiza. Tsy amikerina ampatanjana. Tsy haiko na nipira ireo efa nanana fikasana tsara. Za ty 2018 ty tena ioa tena ataoko zao dia be projet dia miresaky fa tsy mangataka mba ho feno ny fanahy masina. Dia rehefa avy eo dia ny février sy amina rava nahoana ny projet satria nahoana tsy amikerina ampatanjana. Rehavana zay manatriketro, raha tianao hijoro hatramin'ny farany ianao, raha tianao hery hatramin'ny farany ianao, raha tianao vitanao ny fikasana tsara rehetra ao anatinao, aza mandeha irery fa raiso any amin'ny Jesosy ny fanahy masina mba hery. Raiso any amin'ny Jesosy ny fanahy masina ary isan'andro isan'andro dia mandeha any amin'ny onona rano velona io mba higioka indray. Gioka indray. Gioka indray. Vavaozana isan'andro. Aza hoe dia mandeha isan-taona. Hoe rehefa tonga amin'ny Pentecoste dia misy fangataka fanamasina mahafinaritra dia am-piangonana dia miara-mivavaka eto daholo tsika mitady ny fanahy. Dia amin'ny herintaona indray mihaona. Tsy hijoro ianao raha izany. Isan'andro isan'andro. Efa noraisiny angety fanahy masina. Alatsany isan'andro. Omeny an'izay mangeta eta. Raha misy mangeta eta, aoka izy anatonan'i Jesosy mpisorona be manome ny fanahy masina mba hisotro. Rehefa ao ny fanahy masina, mahery ianao. Mandresy ianao, mivavaha isanao, ao anatin'ny totom-bavaka ao, zany mihitsy atao antony hoe hitady indray ianao mba hosorana ny fanahy masina, mba ho fenona ny fanahy masina. Indraindray tsika raha mivavaka antsasakadiny dia ny fiainantsika, ny problème, ny zanakitsika, ny ankohonantsika, ny asantsika, izay ataontsika rehetra no entintsika eo, tsy misy mihitsy hoe Jesosy eo. Eo ny fanahy masina indray ao mba hery aloha. Fangatahanao mihoatra noho ny zavatra rehetra, tsy mahavita inenina ianao raha tsy hoe ny fanahy masina. Amen. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia manokatra lalana sy faravarana hoe afaka mikorina amintsika ny fanahy masina. Raha mangetaeta isika ka mitady, izay ny fepetra mila mangetaeta sy mitady. Faranako izao ten'Andriamanitra izao. Zava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, misy antony be dehibe fa anankitelo lehibe ny hitantsika androany. Ny voalohany dia hoe antoka io fa ho avy ny fotoana ho resaka fahafatesana. Dia tena mikalaza mahasara fahafatesana izany. Rehefa tsy maintsy maty dia maty izany. Fantatra fa hitsangana. Ary mandra-pitsangana tsy hoe mandehandeha mikarenjarenjy ary akory ianao taka ny filazan'ny olona fa efa any paradisanaN'Andriamanitra ianao, efa eo atratrany Jesosy ianao, efa miaraka amin'ny sady ny fanahinao, mandra-piandro ny tenanao atsangana, atonga ny tenanao rehetra ho voavonjy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia! Efa roa manaraka an'izay, tsangana tamin'ny maty Jesosy ny dikan'izay dia manana mpisorona betsaka. Tondratsika eo anaty tompo isan'andro, azotsika iankinana, azonao ilazana ny sekreanao, ny fahalemenao, ny fiainanao rehetra fa hanamboatra sy hanampianao izy ho araka ny sitrapony. Ary fahatelo satria izy efa nitsangana tamin'ny maty dia niraisiny ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra azy ny valim-pity fanahin'Andriamanitra izany. Azo ny zaraina amintsika rehetra ary tia no zaraina aminao. Amen. Tadiavo ny herin'ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Tsika hisotra amin'ny tompo ny amin'izay vavaka vengany mba hisy fetraikany aminao ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Aza velan-dalo fotsiny fa raiso hisy fetraikany iaino izany famarinana izany voninahitra.